mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. tonga eo amin'ny fotoanany zaza minono indray tsika zao fotoana merenana ny lesony zaza minono ankehitriny andeha anomboka ny fotoana araka ny mahazatra satria mino fa efa eo daholo ny ankizy efa vonona amerina ny lesony andeha ary ifampiaraba indray tsika anao an'ilay hira mahazatra aorianany isa telo dia araka amerina ny hira tsika isa roa telo. Manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao manaona tompoko ndeha tsika akambana ny tanana ahontrika ny loha akipy ny maso Jesosy malalo misaotra anao zahay fa afaka amerina indray zao lesony zao miara aminay Jesosy io ary aoka mba hoendry zahay eo ampianona lesony fa amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay vavaka amen. Eny ary ambanana ny lesona voalohany tsika amin'ity sabata ity lesona nataontsika nandritra ny volana efa hitantsika andeha averintsika zany hatrany amin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahadimy hitantsika tamin'ny farany dia andeha averintsika vetivety miaraka manaraka ny sary dia miaraka mamerina amin'izay ary andeha ary alohan'izay aloha anao ny lohateny sy ny tsy anjery anao ny lohateny sy ny tsy anjerytsika aloha lesona voalohany noforon'Andriamanitra hoay izao tontolo izao tsy anjery izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Bravo mahay lesona daholo ny ankizikely rehetra andeha hiara-merina ny lesona amin'izay tsika re andro voalohany maizina be teto ambonin'ny tany dia hoy Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy ny mazava dia rehefa aveo nampasaran'Andriamanitra ny rano ambony sy ny rano ambany dia misy ny abakabaka rehefa taorian'izay andro faharoa ihany io dia nampasarana ny rano sy ny tany maina dia nampaniriana zava-maniry teny ambonin'ny tany maina dia nasiana hazo misy voany azo hohanina nasiana voninkazo tsara tarehy andro fahatelo andro fahaefatra masoandro manazava amin'ny andro volana manazava amin'ny alina sy ny kintana andro fahadimy nasiana zava-mananaina tany anaty rano trondro sy ny biby vaventy ary ny voromanidina
tonga amin'ny andro fahenintsika zany zao. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahenina? Nanao biby izy, reny biby misy tongotra efatra reny, reny biby ngeda be reny. Nataon'Andriamanitra, nataony PDB isan-karazany lahy sy vavy namoronany azy isan-karazany PDB ny fenony misy liona, misy girafy, misy dromadaire, misy guépard, isan-karazany PDB nataon'Andriamanitra. Iny zao misy zebra tsara tarehy be koa. Dia hoy Andriamanitra hoe mbola tsy ampy zany fa mbola misy zavatra tsy ampy andehana olona. Tena nampoatra olona Andriamanitra. Namolavola tany izy dia nasiany fofinaina dia tonga lehilahy. Dia nasainy nandeha teny amin'ny biby reny fa tsy nisy vady dia nanamboarany vehivavy anankiray Eva ny anarany. Le lehilahy Adama ny anarany, le vehivavy Eva ny anarany. Dia izy ireo niresaka tamin'Andriamanitra isan'andro. Dia rehefa sabata amin'ny andro fafito nitsahatra Adama sy Eva dia miresaka amin'ny Jesosy izy ao anatin'ilay sary tsara tarehy. Mihaona amin'ny Jesosy ohatra antsika mandeha makany am-piangonana dia mihaona amin'ny Jesosy isaky ny sabata. Vita ny famoronana nandritra ny 7 andro. Ary izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Tsara tarehy, feno zavatra ny tany, feno zavatra teny amin'ny lanitra. Nafinaritra izay rehetra nale. Ary nomen'Andriamanitra fiadanana ny olona rehefa sabata toy izao. Tsara fanahy Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra, mahay zavatra Andriamanitra, tena tsara nataon'Andriamanitra. Dia izay zany lesona voalohany nandritra n'ity volana janvier ity. Amin'ny sabata manaraka zany tsika dia fanao lesona vaovao. Dia miraraka izy atsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika mandrakariva. Milary sabata sambatra ho atsika ihany koa sy ho an'ny ray aman-dreny amin'ity sabata ity. Ndeha ary ho faranantsika ny fotoana. Dia andeha indray tsika hivavaka dia hifanao veloma rehefa avy eo. Faranantsika mivavaka akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka tsika. Misaotra anao izay Jesosy fa tena tianao ka noforoninao ho tonga zanakao. Misaotra Jesosy fa manao zavatra tsara ho anay isan'andro ianao, nanome anay ny sabata ianao ho fitsaranay. Aoka mba ho tianao ihany koa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka. Amen. Eny ary, andeha ary sika hifanao veloma indray 1, 2, 3. Tia mifanao veloma, veloma, veloma. Tia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko. Amin'ny fofianaravoana indray rakizy namako niara-bako anareo tratra ity sabata mahafinaritra ity. Iaraka eto indray ary isika amitina ny lohahevitra faha-efatra izay manao hoe miafina an'Andriamanitra. Miafina an'Andriamanitra. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery dia hitantsika tao amin'ny jaona voalohany toko voalohany 9:7. Andao nge raha antsika mameriny raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany 9:7. Andao nge averintsika tsara raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eny tokoa rakizy namako, sitrako Jesosy ny hatsapantsika fa na manahoana eloka na manahoana fahadisoana ataontsika kizy dia tsarovy fa vonona mandrakarivo Jesosy amelantsika sy hanadino izany fahotantsika izany raha tointsika ka tena miaiky ny fahadisoantsika. Ary izany indrindra nge no ambaran'ny tantarantsika androany dia andao nge ho arahantsika ny tantara. Moa ve ianao efa nanao hadisoana
ary natahotra ilaza izay nataonao tamin'ireo nanaovana izany. Izany mihitsy angamba no zavatra tsapany Damasefy, mety ho toy izao ny fitrangasany tantara izany. Faly Damasefy tao amin'ny zaridaina izay no nenany. Ny andro mahafinaritra indrindra tamin'ny tontolon'ny andro dia mitakariva. Tamin'izay fotoana izay ngeraka izy no mandalo eo Andriamanitra miresaka amin'izy ireo. Amin'ny andro fafito kosa dia ny sabata izany, dia mandany ny andro iray manontolo iarahana amin'Andriamanitra izy ireo. Nomen'Andriamanitra fifaliana izy ireo amin'ny zavatra rehetra tao an-jaridaina, afa-tsy hazo iray ihany dia ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izany. Nilaza tamin'izy ireo mantsy Andriamanitra hoe tsy azonareo kasihana na hinanana ny voan'io hazo io. Rehefa nandehandeha tao an-jaridaina ary evy indray andro dia tonga teo akaikin'ilay hazo. Rehefa nojerena ilay izy dia nisy voary tsara tarehy natsoina hoe menarana nanomboka andresaka taminy. Marina ve fa nilaza taminareo Andriamanitra hoe tsy azonareo hinanana ny voa avy amin'ity hazo ity hoy ilay menarana nanontany. Fantatreva fa tokony hiala teo amin'ilay toerana izy, kanefa tsy nanao izany angehevy. Namaly ilay menarana indray aza no nataony. Nanao hoe nambaran'Andriamanitra taminay hoe azonay hinanana ihany ny hazo rehetra ato amin'ny zaridaina, afa-tsy io iray io ihany. Tsy mahazo mihinana ny voa avy amin'io izahay, tsy azonay kasihana akory azy io. Raha manao izany izahay dia ho faty. Dia namaly ilay menarana hoe tsy ho faty akory ianareo, ho lasa mahiratra tahaka an'Andriamanitra ianareo, ho lasa endry ianareo rehefa mihinana ny voankazo. Natsotra nefa ny tanany ary nosariana ilay voankazo, tsy nisy na inona na inona ny tranga. Dia nakafa indray izy ary nanaikitra tamin'izany. Natsiro angela izy, mbola naka ihany izy ary nanolotra ho any Adama. Rehefa fantany hoe mihinana ny Eva dia mihinana ihany koa izy. Raha vao nanaikitra tamin'izany anefa raika izy Adama dia nisy zavatra nitranga tamin'izy ireo. Tsapan'izy ireo fa nitanjaka izy, menatra izy ireo ary nanomboka matahotra. Nandeha namonjy aviavy aingana izy ary nampiasa ny ravin'izany aviavy izany hanaronan'izy ireo vatany. Rehefa ren'izy ireo fa nandehandeha tao an-jaridaina ange Andriamanitra tamin'ny takariva io dia niafina azy izy ireo, menatra hiaona aminy izy ireo. Rehefa hitan'Andriamanitra izy ireo dia nanontany izy hoe nahoana ianareo no miafina? Renay fa ato an-jaridaina ianao hoy Adama tamin'Andriamanitra. Matahotra izahay. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra nataon'izy ireo ary nalahelo indrindra Andriamanitra. Voatery hizaka ny vokatra izany ary izao izy ireo. Nambarany azy ireo hoe voatery tsy maintsy miala ao amin'ity sa mahafinaritra ity ihany izy ireo. Hiantitra ianareo izy ary tena ho faty, ho mafy ny fiainana ny ivelany sa hitsiry ny ahidratsy, izy tsilo, ho lasa mampitahotra ny biby ary ho faty ihany koa ny zavatra rehetra. Toy ny zava-maniry sy ny biby. Na alahelo aok'izany raika izy Damasefy. Tao anatin'izany alahelo rehetra izany anefa no nisy zavatra nahafinaritra nitranga. Tsy namela azy ireo irery Andriamanitra. Nambarany azy ireo ny momba ny drafitra ampandehanana ny zavatra rehetra. Andefa ny zanany eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, ho faty ny zanany ary handray ny fahadisoana no zavatra izay natao tsy mety rehetra nataony Damasefy. Dia naka zanak'ondry ange Andriamanitra ary namono izany. Nasehony any Damasefy ny fomba fanaovana izany osorana. Teo izy ireo vao nanomboka nahatsapa ny hevitra izany atao hoe maty rakizy. Nalahelo aok'izany ange izy ireo namela ny helika Damasefy anefa Andriamanitra noho ny tsy fankatoavana izay nataon'izy ireo. Namela ny heliny ihany koa izy raha toa izy ka niaika izany. Dia tahaka izany koa ange izao sy ianao hoe ninona zavatra ataontsika dia tsarovy fa mamela antsika Andriamanitra raha toantsika ka mibebaka, tena mibebaka. Dia hanampy ianao sy hanampy ahy tokoa Andriamanitra, tia no vonona ho any an-danitra isika rehefa ho avy indray izy.
miarabantsika tanora sandry indray ary lesona fahaefatra ihany kio a no andeha ho fitiantsika amin'ity anio ity fomba fiankofana izay ny lohatenintsika ary ny tsenjerintsika dia eo amin'ny salamo fahazato andininy fahaefatra salamo fahazato andininy fahaefatra midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana misaora azy mankalazany anarany izay ny tsy anjerintsika ny zavatra ny anarantsika indray nandritra ny herinandro dia tena zava-dehibe ihany koa satria ny zavatra nasehon'i Jesosy dia zavatra izay tokony ho arahantsika ihany koa resaka fiankohofana sy fanompoam-pivavahana no nataon'i Jesosy toy ny mahazatra azy araka ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra dia mankany amin'ny sinagoga foana Jesosy rehefa tonga ny sabata tamin'ity fotoan'ity tao Kapernaoma izy dia nandray anjara mavitrika ny amin'ny fotoam-pivavahana ao amin'ny sinagoga na ao am-piangonana rehefa tonga ny sabata mahafinaritra fa ny zavatra ampianarin'i Jesosy dia mazava tsara ary azon'ny olona rehetra rehefa mampianatra Jesosy hatramin'ny ankizy dia mahazo izany tsara avokoa ary nahafinaritra fa noraisin'ny olona tsara ny zavatra nampianariny ary ny eken'ny olona na izany na tsy izany ary nefa dia teo foana ireo olona izay tsy nankasitraka ny fampianaran'i Jesosy ny lesona ny anarantsika tamin'ny herinandro ihany koa dia nampiseho toe-javatra anankiray izay niseho tao anatin'ilay fiangonana nisy lehilahy zany izay nisy demonia tonga teo amin'i Jesosy tea hanantona an'i Jesosy mafy izy kanefa nitao nisy hery miafina nitazona azy dia ny herin'ny demonia izany ary nositranin'i Jesosy izy noroahan'i Jesosy ny demonia izay tao aminy iny dia manambara amintsika fa tsy afaka no eo amin'ny toerana misy an'i Jesosy ny ratsy tsy ho afaka mihitsy eo amin'ny toerana misy an'i Jesosy ny ratsy ary rehefa mifantoka amin'i Jesosy isika dia mampandositra ny Satana ka ao amin'ny fotoam-pivavahana izay ataontsika dia andeha hifantoka tsara amin'i Jesosy satria rehefa mifantoka amin'i Jesosy isika dia tsy afaka nelingelina antsika ny ratsy tadidio fa na ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fotoam-pivavahana azy dia mbola mitady hevitra foana ilay ratsy hanelingelenana antsika ary hanakana antsika mihitsy ary tsy hanantona an'i Jesosy tahaka an'izay nanjo an'ity lehilahy ity manakana antsika izy tsy hiankohaka amin'i Jesosy ary tsy hanao fanompoam-pivavahana araka sitrapon'Andriamanitra rehefa tonga ny sabata manelingelina izy amin'ny zavatra henoantsika sy amin'ny zavatra jerentsika ka tonga antsika tsy hifantoka kanefany ny lesona antsika dia nanambara fa tsy afaka ny hanelingelina antsika Satana rehefa mifantoka amin'i Jesosy isika satria izay toerana misy an'i Jesosy dia tsy afaka makeo ilay ratsy ny lesona ny anarantsika izany dia nanampy antsika ahafantatra fa ilaina indrindra sy tsara indrindra ny mavitrika eo amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fotoam-pivavahana izay atao eo am-piangonana tahaka an'izay nataon'i Jesosy ary nanampy antsika koa ny lesona mba hahatonga antsika handray anjara mavitrika ao am-piangonana dia izao mifatoha amin'i Jesosy dia andresy an'i Satana ianao izay izany ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro ry tanora sandriny dia minao fa asoto hianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isika ndrary soa antsika indray ary dia mitoy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra sy mamintina an'izany ry tanora namako ho antsika zatovo rehetra mazao toerana fa mananafatra ho antsika ny tompo ny amin'ity lohahevitra ity lohahevitra manao hoe ilay mpanjaka endry sady atala mamperitreritra ihany koa ty lohateny ity teo aloha teo antsika zany dia nahita hoe endry mahafinaritra manao fanatitra manome voninahitra ny tompo lasa nisetroka mihitsy ary narahona tao am-piangonana noho ny voninahitr'Andriamanitra satria endry ilay mpanjaka endry ilay mpitarika endry ilay mpivavaka tao eto indray zany zao tsika dia mahita hoe ilay mpanjaka endry sady atala ndeha ho jerentsika ny andininy eo amin'ny andininy fototra
Deutéronomie 4:7 dia zao nyvoalaza ary Jehovah tezitra tamin'ny Solomona no nivilanany fony niala tamin'i Jehovah Andriamanitra ny Israely izay efa niseho taminy indroa sady efa nandidy azy ny amin'izany zavatra izany izay tsy hanaraka andriamanikafa nefa tsy nitandrina izay nandidiany Jehovah izy. Zay zany le zavatra nitranga. Solomona ilay mpanjaka endry kanefa dia voalaza koa fa sady adala izy. Petraka izay zany fanontaniana amin'izany lohahevitra sy andininy zany hoe ianao koa ve sady endry no adala? Sa ianao tena adala mihitsy fa ohatran'ny hoe mba endry ihany? Tsy fantatra. Fa ohatran'ny famafao anatin'izany ny fiainantsika zatovo. Rehefa endry zay tsika dia tena endry. Fa rehefa adala zay tsika dia tena ohatran'ny adala tokoa. Fa eto aloha zany dia marina fa tsy mbola nisy nahazo tombontsoa mihitsy tamin'ny adalana. Satria dia tena olana ho an'ny Solomona mihitsy le hoe mpanjaka endry kanefa ohatran'ny adala ihany koa. Aza ampifanarahana zany ireo e. Tsika indraindray dia mampifangaro amindreo sy mampilahatra amindreo. Hoe mba misy fotoana mba manao adaladala kely ihany e. Fa tsonkevitra zany. Fa inona moa nahatonga an'ilay hoe mpanjaka endry sady adala? Rehefa dinihana ny ten'Andriamanitra, rehefa jerena ny tantara, avadibadika amin'ny Baiboly dia zao namitaka ny Solomona ny fony. Zay zany. Io fotsika io mamitaka io. Aza taitaitra eo tsika dia andehanao an'izao dia hivavaka, dia hianatra tsara, dia enti-po eo. Ary tsika zatovo dia manana ty enti-po ty. Enti-po eo dia ohatra misamboara voaro tsika hoy ny iran'ny groupe Billy zay misamboara voaro. Enti-po. Ary tanora namako. Rehefa manompo an'Andriamanitra isika dia tadidio. Raha tiantsika ny hoendry amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia aza mivavaka amin'ny fo fa mivavaka amin'ny saina. Satria ny fo dia miovaova, ny fo dia mamitaka. Ary tsika io dia samy manana ny toe-pony. Noho izany aza mivavaka amin'ny fo. Amin'izay tsika mantsy dia miteny mihitsy dia tena tamin'ny foko mihitsy. Tena tamin'ny foko mihitsy no nitiavako azy. Tamin'ny foko mihitsy nanaovako an'ilay asa. Ie, tena marina zany. Fa ny tena tokony ho izy dia zao ny saintsika mihitsy no resy lahatra. Dia manaiky ny fotsika. Fa rehefa ny fotsika io miovaova dia ilay hitantsika hoe tsara teo lasa ratsy satria miovaova ilay fotsika. Tandremo ary zany. Mamitaka ny fo ka mahatonga antsika lasa ao amin'ny adalana. Fa zao mpanjaka endry sady adala, irariko mba ho endry ianao dia mba hiena ny fahadalana satria nahoana manompo an'Andriamanitra sy manao zavatra amin'ny saina isika fa tsy amin'ny fo. Zay manao fanandramana ary dinio amin'ny saina tsara izay atao rehetra fa tsy amin'ny fotsika indrindra eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Velo marsea. Miaraba ny tanora mantanty rehetra, miaraba indray aman-dreny ny zoky ny zandry rehetra ihany koa. Natratra ity fotoana ity indray izay iarahantsika mianatra ny lesona fahaefatra indray izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny fahaverontsika amin'ity anio ity. Ny lohatenin'ny lesona dia hoe ny ilain'ny mpanota. Ny ilain'ny mpanota. Nitsenjery amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:17. Mino fa mahay an'izay daholo ny tanora mantanto dia andeha averintsika izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. I Bill dia aletonao lefitra tao amin'ny tafika Amerikanina raha nanomboka ny sotro toaka. I Bill dia nanana lasa izay mety hoe nanahirana satria izy dia nipetraka no tezain'ny rainibeny sy ny renibeny satria nisaraka ny dadany sy ny mamany noho ny fisotro-toaka izay nataony rainy ka dia lasa ny renibeny sy ny rainibeny no nitaiza azy. Rehefa taty aoriana dia lasa mpisotro-toaka ihany koa i Bill ary tsy natsapan'izany izy raha tsy efa tena raikitra tanteraka tao anatin'izany fisotro-toaka tahaka ny rainy izany. Nandeha ny fotoana tamin'ny voalohany aloha nety tamin'ny Bill ihany ny fiainany. Rehefa nisy zavatra nankalazainy manokana dia nisotro-toaka izy. Taty aoriana nefa dia lasa tena niankidoha tanteraka tamin'ny toaka ary na ny asany ary dia tsy nanana asa raikitra intsony izy fa niovaova asa sy nitady asa tetsy sy teroa ka nefa rany dia lasa nangataka
teny amoron-dalana. Tamin'izay indrindra no nahatsapa i Bill, efa tsy nanana ninninona intsony izy, efa vadiko boribory izy vao nahatsapa, fa mila hery hafa hanampy azy mba hahafahany miala ao amin'ny gejany fisotrotoaka izay nahazo azy. Amin'ny maha-kristianina nampon'ny fanjakan'ny lanitra antsika ihany koa ry tanora mantoanto, dia fantatsika fa Andriamanitra no manana ny hery lehibe, afaka manafaka antsika, afaka manampy antsika. Tsy andro tahaka ny Bill isika hoe efa tsy manana ninninona intsony, efa mahantra fadiran'ovana vao hitady ny hery hafa hanampy antsika amin'ny fiainana, fa amin'izao fahatanorantsika izao indrindra no ilatsika an'Andriamanitra mba hanampy antsika. Tiantsika loatra io Andriamanitra io, nomeny ny zanany ho faty teo Kalvaria mba hisolo toerana azy tokony ho faty teo amin'ny toerany. Nomeny ihany koa ny fanahy masina mba hitarika antsika, mba ahafahantsika manohitra ny devoly sy hanana ny fiainana izay endriky ny fahatsarana sy ny fitiavan'Andriamanitra. Dia ahoana ary ilay atao hoe mila an'Andriamanitra? Ahoana izany hoe mila an'Andriamanitra sy mitady an'Andriamanitra ary manaiky an'Andriamanitra izany? Tsy hoe rehefa makany am-piangonana isika na rehefa mihaino toriteny na rehefa mihira hiram-pivavahana manjakariva dia izay ilay hoe manaiky an'Andriamanitra. Tsy izay akory, fa mila an'Andriamanitra ianao rehefa tsapanao fa ny fiainanao manontolo dia miankina amin'Andriamanitra. Tsy afaka ny ahomby ianao raha mihery ny tenanao, fa mila na herin'Andriamanitra mandrakariva ianao amin'izay fotoana izay ianao ilay manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Rehefa mitolo-batana tanteraka ao an'Andriamanitra ianao dia manaiky hiasan'ny fanahin'Andriamanitra, dia izy no ampifony fieritreretana tsara, ary ianao dia atsinjo ny alalina sy ny toerana masina izay hanana lalàn'Andriamanitra, dia lalàna izay fototra ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra sy etỳ an-tany. Ny fiankinanao amin'Andriamanitra no anisan'ny lakile anankiray hamohanao ny lanitra ho tapakila hoentinao hidirana ao an-danitra. Dia arak'ilay voalazan'ilay tsenjerintsika dia ilay Andriamanitra ny fiadanana no hamasina antsika, ka na ny fanahintsika na ny aintsika na ny tenantsika dia samy ho tanteraka ka tsy hisy tsiny raha ho avy-tsy ho ela Kristy. Ny tompony hitahiry ny tanora mantoanto rehetra ka hanolo tena ho azy ny tanora mantoanto ila an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra atao rehetra, fa tsy hankina amin'ny tenany fa hankina amin'Andriamanitra irery ihany. Dia ny fanahy masina no hitari-dalana anareo rehetra mba hahafahanareo ahazo ilay fiainana mandrakizay izay efa omanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Dia amin'ny manaraka indray ary. Sanatri vitadina vitavoadinyaty
zanakao fa izao de zanakao hiezakao ni anamaf ni finoko anao riray ni finoko anao riray kana umurana umaf fa izao de zanakao fa izao de zanakao faly miaraba antsika rehetra indray a natratra izao fotoana iarahantsika mianatra izao ny lesona fa efatra no andeha hodiny antsika indray le mitondra lohateny hoe miainy Jehova ka mamonjy milohan'ny hidiny antsika zany dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, sotranao indray zay fa afaka mihaona amin'ny alalan'ity fianarana ny teninao ity ka engany ny fanenao masina no hitaridalana anay, ampianatra anay ary anala ny hevitra izay mampisaraka anay aminao koa mitenena tompo dario lalana hatrany izay fa vonona izay haninao ny sitraponao sy hiaino anao aminara Jesosy. Amen. Miainy Jehova ka mamonjy. Ny andininy natao tadidiana dia hoe mitaraina ny marina ary miaino azy Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Salamo fafito amby telopolo andininy fafito amby folo. No ahitantsika an'izany. Bokin'ny Salamo hatrany moa zany no diniantsika ry mpiara-mianatra namana isany. Zay ny Salamo dia tsindrimandry efa amin'Andriamanitra azadino zay. Ny Salamo dia boky vavaka fiderana fanandratana an'Andriamanitra. Amin'ny fisin'ny Salamo hatrany hatrany fa Andriamanitra dia mpahary, mpamelona izao tontolo izao. Anefa dia akaiky, tena akaiky eo amin'ny sambatan'olona ihany koa izy. Izy no mikolokolo, izy no mikarakara antsika. Tena akaiky ny vahoaka ny Andriamanitra, akaiky anao izy, akaiky antsika Andriamanitra. Ary velona izy ary miasa ho an'izay miantso azy. Koa noho izany dia tokony tsy ho azontsika adinoana fa ny fiainam-pinoana sy ny fankatoavantsika ny didiny no tokony mba ho asetritsika izany fikarakaran'Andriamanitra izany. Tamin'ity herinandro ity dia Salamo vitsivitsy manana ny maizy azy no diniantsika ny Salamo fasivy amby telopolo amby zato, ny Salamo faharaiky amby roapolo amby zato, ny Salamo fafito amby folo, Salamo faefapolo, fadimy amby dimapolo, faefatra amby folo amby zato. Tao zany no nodikodonatsika. Ka andeha ho zaraintsika vitsivitsy ny lesona iarahantsika manandroany. Voalohany dia hoe Andriamanitra mahafantatra anao. Zay ny voalohany. Dia ny faharoa dia ho resantsika hoe Andriamanitra miay anao. Ny manaraka dia hoe Andriamanitra no mpiaro antsika sy mpanafaka antsika ary farany Andriamanitra dia vonona ny hanampy anao amin'ny fotoana rehetra. Ny voalohany dia hoe Andriamanitra mahafantatra anao. Ny Salamo fasivy amby telopolo amby zato izay nosoratan'i Davida dia milaza mihitsy resy lahatra Davida fa Jehova no mahafantatra ny momba azy ho ny andininy voalohany. Jehova efa nandinika ianao ka mahalala. Andriamanitra zany dia mandinika anao.
ary zay vokatry ny fandinian'andriamanitra atsika zay de afantaran'andriamanitra momba atsika de zao no lazainy andiny faharoa ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako mahafantatry ny ahy ny hevitry eny lavitra iny voadinikao ny toetry na mandeha ao na mandry fantatrao tsara ny alehako rehetra ino tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova ao. Mahafinaritra zany fa Andriamanitra dia mahavilala ny momba atsika mitsipiria ny fiainantsika. Tsy mahafinaritra anao ve mieritreritra an'izany hoe ilay Andriamanitra pahary, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo dia mahalala sy mahafantatra atsika. Ary zava-dehibe ny fahatsapana zay ary zay no nahatonga any Davida resy lahatra izy ka zao voalaza ny amin'ny andininy fafitany folo indri zava-tsoa amiko indrindra izany. Tena zava-tsoa any Davida ny fahafantarana fa Andriamanitra de mahalala azy ka satria Andriamanitra de mahalala tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny momba azy ny momba anao de hainy ny mikarakara anao fantany zavatra ilainao ataovy mampahiry anao zany androany. Tsy misy toerana zay tsy fantatra Andriamanitra eo amin'izay misy antsika tsy misy zay tsy fantatra Andriamanitra ary voalaza hoe aiza no ialako amin'ny fanahinao aiza nandosirako fa na de miakatra any an-danitra zaho eny fa na de manao fiainatsita ho fandriko aho zaho de ino any anao tianao tenena de zao hoe ny toerana rehetra de fantatra Andriamanitra avokoa. Re mpiara-mianatra tiako ny ampahiry anao fa fantatra Andriamanitra ianao tokony hafaly ianao zany fantatra Andriamanitra ianao. Ny faharoa de hoe Andriamanitra le mahafantatra atsika de manome toky izy fa miahy ny tsirairay avy. Ao amin'ny Salamo 50 de milaza ny mpanao salamo fa io Jehova Andriamanitra de Andriamanitra mandre atsika izy. Ny Salamo 50 ndray de hoe io Andriamanitra io de Andriamanitra afaka mamonjy ianao. Ary ny Salamo 50 de mitaona atsika ny andininy 2 manao hoe koa noho izany de ampetrao aminy fanahinao rehetra. Ary ny Salamo 120 dia mahafinaritra indrindra fa vonona ilay Andriamanitra mahafantatra atsika vonona ny ahy antsika izy. Andriamanitra zay manasongadina ny fanatrehana mandrakariva eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Zao ny voalaza amin'ny andininy voalohany Salamo 120 manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho avy aiza ny famonjena de avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tsy avela ny angozozo ny tongotrao. Ny hoe tsy avela ny angozozo ny tongotrao de tehitena izy manao hoe izy no iay anao izy no miantoka ny fiarovana anao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Eo amin'ny andininy 7 sy 8 de ozy hoe andininy 7 de ozy indro tsy matory na rendrehana ny mpiaro ny Israely. Ilay Andriamanitra mahafantatra anao, ilay Andriamanitra vonona ny iaro anao, ilay Andriamanitra mandre anao de Andriamanitra zay tsy matory tsy rendrehana amin'ny fotoana rehetra zany izy de eo amin'ny fiainanao izy no fialofana izy no antoka ao antsika de ny voalaza amin'ny andininy 5 fa hoe eo akavanan'izy ireo Andriamanitra ny hoe akavanana de maneho ny fiasana izany amin'ny fotoana anaovanao ny asa zany de eo mandrakariva Andriamanitra. De zao no lazainy amin'ny andininy 9 manao hoe Jehova iaro anao na mivoaka na miditra. Impiry ianao no mivoaka ary impiry ianao no miditra androany. Fa amin'ireo fotoana io amin'ny fotoana ivoahanao amin'ny fotoana idiranao de manome toky Andriamanitra fa miahy anao izy Jehova iaro anao na mivoaka na miditra. Ny fizarana fahatelo de Andriamanitra no miaro antsika ao anatin'ny fotoan-tsarotra anankiray ary Andriamanitra no manafaka antsika. Tojolana ny mpanao salamo ka de nitodika tamin'Andriamanitra izy satria resy lahatra izy fa Andriamanitra no azo ny tototono azo ny talaona. Ny matoky an'Andriamanitra zany de midika fa hoe mifidy tsotra zao ianao anaiky ny fitarian'Andriamanitra manaiky metraka ny fiainantsika eo am-pelantanana. Izay ny dikany hoe matoky an'Andriamanitra ianao. Ary ny fanandraman'ny mpanao salamo tamin'ny lasa
dia natonga azy azo antoka ka ilaza manao hoe izao ilaza amin'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Andriamanitra dia miresaka ny amin'ny fiarovana ho an'ny zanany. Lazainy fa izy no fierena. Lazainy fa amin'ny izy no fialofana sy batery fiarovana. Lazainy mpanao salama fa izy no fonenana azo antoko, azo andehanany tsirairay avy. Sady miaro anao Andriamanitra no manafaka anao izy. Ao amin'ny salama fafitamin'ny folo andin'ny favalo dia izao no lazainy izy hoe nangataka vavaka. Ny mpanao salama manao hoe arovy tahaka ny anak'Andriamasonao aho ary eo ambany elantrao. Manolotra fampahirizana sy tokony antsika ry havana izany teny izany. Fa fanoharana toy ny vorona izay miaro ny zanany izany. Andriamanitra dia oharina voromahery izay miaro ny zanany eo ambany elany mandrakarivo. Ho anao androany raha mandalo zavatsarotra ianao, vonin'Andriamanitra hiaro sy hanafaka anao. Ny salamo 4:1 dia mampatsiahy antsika ny nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Ka ilazany tamin'izany fotoana izany fa ireo vahoakan'Andriamanitra ireo dia voary tao ambanin'ny rahona izay maneho sary famonjena anankiray ao amin'i Jesosy. Voaro ny tsirairay avy. Voatempotra loza mandrakariva mantsy ny fiainantsika vahoakan'Andriamanitra, kanefa dia Andriamanitra dia manome antoka ho antsika fa vonina niaro anao izy amin'ny toe-javatra rehetra. Mahafinaritra ry mpiara-mianatra isany ity lesontsika ity fa tsy misy tokony atahoran'ny mpino, tsy misy tokony atahoranao raha Andriamanitra no eo anilanao. Manana safidy androany hifidy an'Andriamanitra eo akaikinao, eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ny tsirairay avy. Zay no natonga ny mpanao salama hijery lavitra izy, avy aiza ny famonjena, nataony nioatra noho ny tendrombohitra ny fijeriny ka nahitany fa Andriamanitra ilay mpamorona azy ihany no ahitany famonjena. Ary ny fizarana farany no resahantsika dia hoe Andriamanitra manampy antsika izy. Andriamanitra mahafantatra anao, Andriamanitra miay anao, Andriamanitra miaro sy manafaka anao, ary Andriamanitra manampy anao. Ny salamo 7, ny salamo 4:1, ny salamo 20, ny salamo 7:20, ny salamo 9:30, ny salamo 1:80 dia mametraka fa ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary ao no misy fiarovana tia nomena ny zanany tsirairay avy. Ilazainy hoe fitoerana masina no ilazany azy. Ao anatin'ny tontolo kevitry ny fitoerana masina mantsy no tena ahitana ny fiarovana ara-nofo sy ara-panahy. Ny fitoerana masina ny fiangonana no toerana anankiray izay tena tokony ahitantsika ny fanampian'Andriamanitra, ny fiarovan'Andriamanitra ary ny famonjena izay omeny maimaim-poana. Ao ihany koa nefa no fialofana azo antoka ho an'ny tsirairay avy. Ry namako, amin'ity androany ity dia mihoatra lavitra noho ny fiarovana hita any amin'ny toeran-kafa eto an-tany, ny fiarovana omen'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, satria Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao. Tsy ilay fitoeran'ilay fiangonana akory ny fiarovana, tsy ilay fiangonana akory ny miaro, fa ny fahatsapana fa ny fanatrehan'Andriamanitra no mitondra ilay fiarovana ao amin'ilay fiangonana. Ny salamo zany dia mitarika antsika manao hoe Andriamanitra dia manampy anao ao amin'ny fitoerana masina na ao amin'ny fiangonana. Ary izay no tiako hisarihana ny saintsika tsirairay avy hoe io Andriamanitra izay miantoka antsika io dia Andriamanitra miaina, ary Andriamanitra afaka ny hamonjy anao. Aza misalasala, mitaraina. Zay le andininy nataontsika ho tadidina manao hoe mitaraina ny marina. Aza misalasala ny mitaraina amin'Andriamanitra. Aza misalasala ny miantso an'Andriamanitra fa miaino anao izy, ianao. Vonina iaino anao Andriamanitra, ary tsy hoe miaino fotsiny izy
fa mamonjy anao amin'ny fahorinao rehetra. Tiako loatra io andriamantsika io, ary izay ny mahafinaritra satria tsy hoe vitany hoe mafantatra antsika fotsiny Andriamanitra, tsy vitany hoe mahalala ny momba antsika fotsiny Andriamanitra, fa vonina anampy antsika izy. Ny tanjon'ny fahafantaran'Andriamanitra anao zany de famonjena. Koa noho izany, manao antso anao androany, andao anakaiky misy kokoa an'Andriamanitra noho ny tamin'ny lasa. Andao havaozina ny fanarahantsika amin'Andriamanitra. Koa ankehitriny ary de tiako indray nitarika anao, andao toanana hatrany hatrany izao sekoly izao amin'ny lalan'ny fanaovana ny fanatitra ny sekoly sabata, mba hanohanantsika izao sekoly manana ny maizy izao, sekoly izay mitondra famonjena ho ahy sy ho anao ary ho an'ny ankohonanao. Ko andeha ho tanterantsika izany fanatitra izany. Iaraka hivavaka resika Andriamanitra rainay any an-danitra indray izany hafalianay fa manan'Andriamanitra mafantatra ny tsy piriham-piainanay ary manan'Andriamanitra vonina hikarakara sy hanampy anay. Efa tsapany tamin'ny lasa ny fitantananao Andriamanitra, efa tsapany tamin'ny lasa fa Andriamanitra miaino vonina hiaino ny fitarainanay sy mamaly fivavaka ianao, kanefa dia mbola faly hatrany izay fa nampafantarinao teo fa ianao no fialofana, ianao no aro, ary ianao no mpanafaka, ary ianao no mpanampy anay amin'ny toe-javatra rehetra. Tario amin'ny alalan'ny fanena masina ary izahay mba hahatonga anay hifikitra aminao tsy amitahotra, hifikitra aminao tsy misy fisalasalana. Etiko ambavaka manokana ity mpiaino ity ihany koa, ity mpiara-mianatra amiko ity, mba tsapany an'izany ka ananana safidy ihany koa. Dia mitahia izao sekoly izao, mitahia ny fanatitra izay nataony tsirairay avy mba havita be eo amin'ny asanao. Ny vavaka dia tonoana sy ngatahana aminara Jesosy irery any. Amen. Mianatra eo an-tongotrao